Ny fampianarana ambony ndray kosa sanalina ireo efa nanaraka fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony ISM Advancé etsy Ambohijatovo nahazo fahafaham-po avokoa izy ireo atao anatin'ny lalam-piofanana enina misy ary azo arahana eo anivon'ity sekoly ambony tsy miankina etsy Ambohijatovo ity. Ny taona 2017 no najoro ny sekoly ambony ISM Advancé ary Infosystem Management no niantsona azy tamin'izany. Tany amboalohany dia mpianatra 30 eo no nanaraka fiofanana tao amin'ity université tsy miankina etsy Ambohijatovo ity ary nitombo tsikelikely izany ka efa mahatratra 800 ankehitriny. Mitsinjara amin'ny alalam-piofanana enina izy ireo dia ny gestion et management, marketing et commerce, informatique, génie civil, tourisme ary ny droit. Mampiavaka ny ISM Advancé amin'ny université hafa dia mifanana ny université anay andreo mpampianatra efa manana traikefa atao hoe plus de 10 ans d'expérience ny prof ny ISM Advancé ary ny fisiany voyage d'études ihany koa dia mampiavaka ny ISM Advancé zany hoe première année rehetrarehetra tsy maintsy makany tira be afa-tsy ny filière tourisme zany tonga dia makany Majunga ny première année, deuxième année rehetrarehetra Majunga ny tourisme makany Tamatavy, troisième année rehetrarehetra Tamatavy ny tourisme efa makany Tuléar, ny quatrième année moa zany mbola tsy nana voyage d'études zay fa amin'ny titrony zany année scolaire 2014-2015 zay vao anokatra amin'ny voyage d'études ny quatrième année. Tsy mena mita amin'ny hafa ary ankatoavin'ny fanjakana ny diplôme licence master avokan'ny ISM Advancé amin'ireo lalam-piofanana rehetra misy ao aminy ka afapo ireo rehetra efa nandalo tao nandritra izay 12 taona nisiny izay. Ny rentrée zany ho an'ny vague 2 zany dia miditra ny rentrée manomboka ny fianarana amin'ny 10 novembre ho avy zao. Zany hoe latsinainy amin'ny valo zany dia efa tonga aty Ambohijatovo manao prise de contact sy maka ny emploi du temps ny mpianatra rehetra izay navita inscription ary mariako etoana fa ny rentrée akoatra ny novembre 10 novembre dia any ho any 1er décembre indray na voalohan'ny volana décembre indray vao misy ny rentrée. Ny place nefa dia limité zany hoe minimum 15 étudiants anaty salle, ny maximum 30 étudiants anaty salle dia rehefa feno vague io dia mianatra ny rentrée any amin'ny rentrée any amin'ny janvier any amin'ny décembre na janvier indray anao vao mahita rentrée. Miavaka amin'ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fitsipika amin'ny fen'ny mpianatra ny ISM Advancé ka vokatra tsara hatrany no azo nandritry ny taom-pianarana.